ten'Andriamanitra izay atolotra ho antsika amin'ity ty ho an'ny fianakaviana dia hitantsika eo amin'ny Ohabolana 7:12 angatahana antsika madika baiboly hoe Ohabolana 7:12 Ohabolana 7:12 mivaky toy izao amin'ny ran'i Jesosy: tsara ny sombomofo maina misy fiadanana noho ny trano feno hena misy fifandirana. Tsara ny sombomofo maina misy fiadanana noho ny trano feno hena misy fifandirana. Dia haitsika fa tsy azo lavina zany teny zany, fa na feno hena ary ao tokantranontsika ao, indrindra fa amin'ny andro fety, kanefa ao ny fifandirana, tsy misy fifaliana ao antsika ny andro fety, tsisy fifaliana ao antsika ny fankalazantsika ny krismasy. Io zany dia mitaona antsika ny ten'Andriamanitra eto iaina mandrakariva amin'ny fifandeferana, ahifampiaino, ahifanaja ihany koa. Fa araka ny teny eto dia tsara ny sombomofo maina misy fiadanana noho ny trano feno hena misy fifandirana. Kanefa soroantsika ihany koa ny fifandirana vokatry ny fisotroana zava-mahamamo. Efa nambara teo amin'ny toriteny teo zany, mampisy fifandirana zany. Dia ahitana antsika tsy hisotro jus fa tsy hisotro toaka amin'ny farantaona sy amin'ny krismasy. Soratoko.